filoha amerikanina teo aloha Donald Trump candidat républicain no mitarika amin'ny vokatra vonjimaika amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena any États-Unis izay tontosa omaly. Sarotra ihany ny mety hisian'ny fiovany ny vokam-pifidianana. Donald Trump arak'izany ny filoha amerikanina fa 7 izay no feon'ny vahoaka amerikanina. Ny 20 janoary 2024 no ametrahana azy amin'ny fomba ofisialy eo amin'ny toerana mahafilohan'ny États-Unis azy. Tanikeo maraina moa dia niaraka nanaraka ny fandehany androm-pifidianana tamin'ireo amerikanina monina sy miasa eto Madagasikara sy ireo masoivo vahiny hafa eto amintsika ny ambasadoro amerikanina. Nanamafy izy tamin'izany fa ankoatran'ny mahafifidianana azy dia fampiroboroboana sy fanomezan-danja ho an'ny fahalalahana na ihany koa ny tamberandraikitra any États-Unis ny zava-misy amin'ny alalan'ny feon'ny demokrasia. Fanehoana ihany koa ho an'ny fampanjakana ny feon'ny olom-pirenena tsirairay sy ny anjara andraikiny tsirairay amin'ny fampanajana ny demokrasia. Andao raha antsika ny antsiprian'izay. Tsy rafitra politika fotsiny ihany ny demokrasia ho an'ny Amerikanina, fa fampianana ireo soatoavina ijoroany ary finiavana iantoka fa enoana sy omendanja ny feon'ny olom-pirenena tsirairay ary ny vatony tsirairay dia manana ny heriny. Hoy ny masoivon'ny États-Unis monina sy miasa eto amintsika Claire Pierangelo nandritra ny fotoanany rany jery sy nanaraka ny fivoaran'ny vokam-pifidianana filoham-pirenena Amerikanina ny maraina teo. Zava-dehibe ho an'ireo Amerikanina 400 tapitrisa nandeha nifidy ny ho filoham-pireneny ny finoany fa fahefan'ny vahoaka ny fametrahana ny filoham-pireneny. Eo ihany koa ny fiantohana fa ny feony rehetra dia enoina ny États-Unis na aty ivelan'ny États-Unis. Hatramin'ny nananganana ny firenenay ny taona 1979 dia nivoatra sy nialalina ary nitombo ireo hevitra momba ny demokrasia saingy tsy miova ny foto-kevitra amin'ny vahoaka ny demokrasia ary ny fandraisana anjarany rehetra ihany no mampiroborobo izany. Toromahery dia miaina arak'izany finaizany izahay, ny fifamindram-pahefana ampilaminana, ny fiarovana ny zo fototra ary ny finoana fa ny fifidianana rehetra dia fotoana iray anavaozana ny finiavanay anaja hatrany ny fahalalahana sy ny rariny. Tsy mora foana nefa izany. Ny demokrasia dia tsy rafitra tonga lafatra ary mety mikorotana azy izany indraindray. Saingy nakalesina izahay fa ny demokrasia dia zotra mitaky fikolokoloana tsy ankijanona mba ahafahana miantoka fa manana tamberina andraikitra amin'ireo vahoaka totoiny ireo governemanta. Ny 20 janoary 2024 no apetraka amin'ny mahafiloha fa 7 any États-Unis azy izay filohalany. Misy dingana maromaro arahina mandrapatonga an'izay fotoan'izay. Misy dingana vitsivitsy ho anelanelana izay fe-potoana ivoan'ny falim-pifidianana sy ny fametrahana fomba ofisialy ny filoham-pirenena Amerikanina izay. Ny voalohany aloha zany dia mbola anisan'ny vatony ny État tsirairay avy anao misy fanisana ataony État tsirairay avy ary rehefa vita izay dia misy ny certification officielle zay ataon'ireo manam-pahefana misertifie ny fanisana rehetra zay misy tany amin'ny État ary ny farany aloha zany dia ny inauguration fametrahana fomba ofisialy ny filoham-pirenena Amerikanina amin'ny 20 janoary 2024. Afaka andro vitsy amin'izy anoany no amantarana ny vokam-pifidianana ofisialy. Hatreto aloha ny vokatra vonjimaika dia mitarika amin'ny salanisa 770 ny candidat républicain Donald Trump, 420 kosa ny an'i Kamala Harris, candidat démocrate. Nandresy tamin'ireo swing state 7 i Donald Trump dia ny tao Pennsylvanie, Georgie, Caroline avaratra no tsindrin'ny masiovoan'ny États-Unis fa tsy iova ny fifandraisan'ny Madagasikara sy États-Unis na iza olany eo na iza. Mbola nitenany ihany koa ny ambasadoro mandra-patapitry ny fimpitoam-piasany.